Indray-mbava kosa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hiatrika ny lalao manasa-dala ny Afrobasketmen ho an'ny latsaky ny 40 taona. Ny ekipa pirenena malagasy resiny sy tamin'ny lalao ampahifadalana io tolakandro io moa ny ekipa ny RD Congo. Fandresena tamin'ny satery 7-70 no 2-70 fandresena izay taty amin'ny minitra faran'ny lalao fahita soritra raha tokary zareo Congolais fona matetika no nitarika. Ny ekipa ny Egypte na i Congo izay mifanandrina amin'izao fotoana izao moa no ifandona amin'ny malagasy amin'izany manomboka amin'ny 10 ora ariva etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena ihany. Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa niverenantsika kely mpianatra miisa 3-70 avy eo amin'ny IS-Info no nahazo ny diplôma licence amin'ny sehatry ny fitantanana sy ny tambazotra informatika. Nisy ny lanonana no tanterana tetsy amin'ny Astoria Antanimena moa io maraina io. Io maraina io no tanterahana tetsy amin'ny trano filanonana Astoria Antanimena ny famoahana ny andian'ny fahavalo mitondra ny anarana hoe Elios ireo mpianatra 370 menada nahazo ny diplôma licence amin'ny fitantanana sy ny teknolojia an-tambazotra ny informatika avy eo amin'ny sekoly IS-Info etsy Ampasamadinika sy Andranomena. Tonga nanotrina ity lanonana ity ny talepanorona dia Andriamatoa Rakotoarvao Manohy Sotsiory sy ireo solon-tenam-panjakana avy eo amin'ny ministeran'ny fampianarana nahitana Andriamatoa Rakatoandro Faustin ary ireo mpampianatra amin'ity sekoly ity sy ny ray aman-drenin'izy ireo. Ny IS-Info moa zany dia tsara marina fa nisan'ireo fampianarana voalohany nanofana mpianatra manokana fotsiny any amin'ny sehatry ny informatika. Izay moa tena mampiavaka anay izay ary 7 taona zao fa nisy ny sekoly raha lazaiko teo ary amin'ny herintaona dia ankalaza ny 10 taona zany ny sekoly mazava ho azy. Raha ho an'tolatra izay ataon'ny IS-Info moa zany dia ny fidirana manaraka dia amin'ny novembre zany début novembre 2013 ho avy zao ary arak'izay fidirana vaovao zany dia miresaka mpifanana anankiroa amin'ny informatique zany atao dia na mitsafidy zany ny filière informatique de gestion na ny maintenance et réseau informatique. Vao licence moa zany no tamin'ity taona ity nivoaka fa amin'ny herintaona kosa zany ny IS-Info dia amoaka ny andiany voalohany amin'ny niveau ingénieur. Zany hoe arak'izay zany dia misy niveau anankiroa zany niveau C koa zany dia niveau licence ary koa zany niveau zany ingénieur zany izay mahazo diplôme zany dia ingénieur en informatique moa zany mazava ho azy. Anisany sangany hita amin'ity sekoly ity raha matokely hiran'ny tompony Irina no Menjanahary Nalso izay isan'ireo major sy zandriny indrindra. Izy moa dia nahazo ny mention très bien. IS-Info zany université privée dia mahasarika hianatra ao zany andalina momba ny informatika dia satria izy ara-panjakana zany diplôma avokana dia ihany koa hoe feno ny fampianarana omena satria tsy vitany hoe mianatra manao teoria ihany fa sady pratika ihany. Ny IS-Info dia anisan'ny sekoly voalohany teto Madagasikara nampianatra ny informatika ary hivelatra amin'ny sehatra angeza koa amin'ny taom-pianarana manaraka araka nambaran'Andriamatoa Rakotoarvao Manohy Sotsiory ihany izay italiany ity sekoly ity.